Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra indray isika fa tafahoana soama tsara amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mino sy matoky aho fa anao zavatra lehibe ho an'ireo olona zay mino sy manantiana azy ny tompoandriamanitra anio. Manaraka izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka ny fandarana ny tenako. Hoy aho hoe amindra fo aminareo aniny tompo ary ho isan'ireo olona anihony zavatra lehibe tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanareo ane ianareo. Amin'ny famaranana ny afatra moa dia anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo aho. Vavaka ho fanoerana ny ozina sy ny fanaratsy zay nisy teo aminao hatramin'izay. Vavaka ho fanasitranana ny marary raha ohatra ka marary ianareo eo am-pandrenesana an'izao afatra izao. Vavaka ho famonjena anareo ho afaka amin'ireo olana misy. Vavaka ho fitahina sy ho fanambinana ny zavatra rehetra ataonareo manomboka anio. I vavaka ho anareo ihany koa satria mino an'Andriamanitra sy ny teniny ao. Mino an'ilay voalazany tombontsoa ao amin'ny Jeremia 3:17 aho hoe antsoy aho dia hovaliko ianao ka ampisehoako zavatra lehibe saripatarina zay tsy fantatrao. I vavaka ho anareo ihany koa aho satria mino an'ilay fahefana nomeny Jesosy Kristy ny olona manompo azy. Omatsy Jesosy ao amin'ny Liko 10 ao 9:20. Indro efa nomeko anareo ny fahefana manitsaka ny maimoka sy ny mena rano ary mandresy ny hery rehetra nana fahavalo kanefa tsy isy ampaninona anareo zany. Anao pratika andreo zany ny tenako amin'ity androandroany ity. Noho izany miantso anareo tsirara iavy isam-batan'olona aho amin'ity androandroany ity. Ino an'Andriamanitra, ino ny tenin'Andriamanitra ihany koa, ny ino an' Jesosy Kristy sy ny heriny hoe androany de tena hiasa eo aminao tokoa Jesosy amin'ny alalan'izao fandarana izao, amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao. Mbola ao anatin'ny ray volany fanafahana moa zany isika, lay ray volana spesial hitondrana fanasitranana, hitondrana fanafahana ny olona rehetra zay ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay ao amin'ny fiangonana Refy Androndrakely. Noho izany hitondra fampianarana sy fanazavana misimisy kokoa aminareo aho mikasika ny amin'ny ozina sy ny fanaratsy. Ka lay ozina sy lay fanaratsy tsy mahavelo teny sy mampandamoka ny atao zany no horesako aminareo androany ka dia aro tsara ny fanazavana entiko. Rehefa mandinika ny baiboly aho rehefa mandinika andreo olana zay tantaran'ny olona amiko dia matsapa aho fa maro amin'ny malagasy no misy ozina sy fanaratsy tsy mahavelo tena sy mampandamoka ny atao eo aminy. Tsy ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra ihany na ny olona tsy mivavaka ihany no ahitana ty ozina tsy mahavelo tena na fanaratsy tsy mahavelo tena ity sy ny hoe fiainana mandamoka, fa atra amin'ireo olona efa mpino, efa nandray an' Jesosy, efa mpivavaka be mihitsy zay ngamba ny olona zana azy. Riavanao, tsy mba gaga ve ianao ary tsy mba mametraka fantaina ao amin'ny sainao ao hoe amantonany no efa niasanao nitadiavanao vola kanefa hatram'izao tsy mety stable mihitsy ny fiainanao, tsy velonao ny tenanao ary tsy velonao takizany akio ny ankonanao, tsy afaka fahasairanana ianao rano marina. Riavanao, tsy mba toka saina ny am'izany zavatra miseho eo amin'ny fiainanao zany ve ianao? Mba mampidibola tsara ihany ianao, toa mety ihany ny ataonao fa saingy
toa manaty amy kitapiloka ianao, zany hoe mampiditra fa be de be ihany ko ny mivoaka. Hatram'izao dia tsy mbola natsangan-javatra mihitsy ianao, ny taona nefa efa mandroso de mandroso, ny hery efa miakely sy miaosa. Na isan'ireo olona tafita fianarana ihany ianao, nazo diplôma ambony ihany fa saingy tsy mety anasa mihitsy mandriky ty ny androany. Ary raha mahita asa azy dia tsy mateza fa voaroka na ihany ko hoe manala tena ianao. Ary raha mahita ihany ko azy ka raha mahavary masaka asa tsy mifanaraka amin'ny tsy fanentana aminao le asa ataonao, tsy mba tonga saina ve ianao tompoko raha mandika zava-misy iananao ankehitriny, raha hoe tatak'izany ambarako zany tokoa no zava-misy eo amin'ny fiainanao. Tsy mba gaga ve ianao ary tsy mba mametraka fanontaniana ao amin'ny sainao ihany ko hoe zay ataonao rehetra tsy misy mety fa mandamoka sy matiakarana ny foana, ambon'izany tsy misy mahampazoto anao ny asa roso eo aminao. Ohatra asa borao tsy marisika sy tsy mazoto am'izany ianao, aleonao tsy mihinana, aleonao tsy mitafy toy zay andeha hiasa any amin'ny borao. Asa fambolena tsy mamokatra ianao, asa fiompiana tsy mety mahavanina ianao, atao ny asa varotra maty antoka ianao. Ry havana, tsy mahatonga sainanao ve ny zavatra toy izany? Raha ohatra mantsy ka hoe mbola lavitra an'Andriamanitra lay olona, tsy mbola ao am' Jesosy lay olona, de hoy aho hoe mety normalina ihany zany satria voatery miasa irery ianao, miasa tsy misy an'Andriamanitra mitsinjo, tsy misy an'Andriamanitra mitany. Etsan-danina nefa ny ozana sy fanaratsy dia manao ny asany tsy mijanona. Fa raha ohatra kosa hoe efa ao am' Jesosy ianao kanefa zay tantaraiko zay foana zava-misy eo aminao, zava-misy eo am'le olona, de hoy aho hoe ao raha misy ozona sy fanaratsy karazan'lay tsy mahavelo tena sy mampandamoka ny atao zany ao aminao ao, zay tsy mbola niala mandriky ty ny androany, na de fa mpino na de fa kristianina azy ianao. Tsoroko aminareo mantsy a fa tsy maha-kristianina kristianina, tsy mampivavaka mpivavaka ny ozona sy ny fanaratsy, fa raha mbola eo izy de ataony mahamay foana lay olona. Akoatra zay voalazako zay azy dia ijery andinin-tsoratra masina sy tantara vitsivitsy ato anatin'ny baiboly isika milaza fa misy tokoa ny ozana sy ny fanaratsy karazan'lay tsy mahavelo tena sy mampandamoka ny atao. Ohatra am'izany zao ny nahazo any Kaina, araka ny voalazan'ny baiboly a fa taorianany namonony na afaty any Abela ralany, zany hoe Kaina namono na afaty any Abela ralany, de taorina zany dia nataon'Andriamanitra tonga teo amin'ny Kaina ny ozona, ary le ozona tsy mahavelo tena sy mampandamoka ny atao no nataon'Andriamanitra ny toetra teo amin'ny Kaina. Zao mantsy no voalazan'ny baiboly ato amin'ny Genesis 2:1-11:120 vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Ary ankehitriny de voaozona ianao hiala amin'ny tany honenana zay ny vavy itelany rahalainao nalatsaka ny tananao. Raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao intsony izy, ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambony tany ianao. Zany zany no voalazan'ny baiboly mikasiny amin'ny Kaina. Tozoro fisehony, na inona asa fivelomana nataon'ny Kaina dia nandamoka sy matiakaranany foana zany asa nataony zany. Ary na manao ahoana sy manao ahoana niezaka nataony tam'izany fotoana zany no lay ozona zay efa nataony mipetraka teo aminy
dia tantarany tsy miova tantaram-piainana, zay ataony tsy mety, zay ataony mandamoka, zay ataony maty akaranany. Eo amin'ny 120 moa de mazava be ny voasoratra, raha miasa ny tany ianao tsy mba havokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambony tany ianao. Zany hoe raha mambolo-kaina, satria zany miasa fivelomana, dia tsy hamokatra ho azy ny tany. Raha miompy izy dia tsy havanina azy le tany, ary tsy vitany hoe tsy mamokatra sy tsy mahavanina ho azy le tany, fa lasa mpirenireny sy mpanjenjena izy, hoy ny voalaza amin'ny baiboly. Karazany olona tsy manan-katao reny izy raha ohatra ka fomba fitsarantsika malagasy azy no jereny. To zany fiafaran'ny fiainany no lay ozona zay mipetraka sy ny tatao teo aminy. Ohatra ihany koa ny nahazo ny taranak'ilay mpisorona anankiray atao hoe Ely. Ozona karazany roa be zao mihitsy no nahazo ny taranak'ity lehilahy anankiray ity. Ao amin'ny Samuela voalohany no mitantaran'izany. Samuela voalohany 2 no mitantaran'izay tantara zay. Toy zao ny voasoratra 2 manoko amin'ny 1:30. Indro avy ny andro zay anapahako ny sandronao sy sandron'ny taranadrainao, ka tsisy lehilahy ho tratrantitra amin'ny taranakao. 3:30. Nefa tsy ho fongoroko avokoa, tsy ho anilan'ny altarako izy, mba hatapina ny masonao sy hampalahelo ny fonao, ary ny taranako rehetra de ho faty raha vo eritrerini. 5:30. Ary zao anangana mpisorona matoko ahy, izay anony araky ny atao-poko sy atao-tsaiko, ary izao ampaharitra ny taranana, ka andeha eo anatrehan'ny voaosotro mandrakizay izy. Ary ho avy zay sisy rehetra amin'ny taranakao ka iankohoka eo anatrehany, angataka vola kely sy mofo iray, ka anao hoe masina ianao mba tendreo ho isa mpisoronao mba azahoako sombo mofo ho aninahy. To zao zany ny fisehon'ity karazana ozona anankiray ity. Ozona tsy mahavelo teny sy mampandamoka ny atao ihany izy, fa endrika hafa indray no nisehony. Ho an'ny Kaina zao le nambara teo dia mamboly izy tsy mamokatra, miompy izy tsy mahavanina, zay ataony tsy misy mety, anika lasa mirenireny sy manjenjena fotsiny izy. Zay ny fiainany nety mandramaty. Fa ty karazana ozona anankiray ty indray ozona tsy mahavelo tena ihany le izy, fa endrika hafa no sehony. Tsy mihinana raha tsy mangataka fiantrana am'ireo namany. Tsy mihinana raha tsy mangataka fiantrana am'ireo namany. Tsy olona roa na 3 amin'ny taranak'ilay mpisorona no iaran'izay ozony zay, fa dia ny taranany ray mantolo mihitsy. Riavanao, raha sendra fiaina tahaka zany ianao, dia mandiny tena hoe tsy mihinana sy tsy mitafy raha tsy mangataka sy misambotra. Tahak'izay mantsy le ozona nahazo ny taranaky Ely. Tahak'izay ny fisehon'ity karazana ozona tsy mahavelo tena sy mampandamoka ny atao ity. Be de be mihitsy ny olona am'izao fotoana zao tsy resaka olona mbola anivelavalany Jesosy na mbola lavitra an'Andriamanitra, fa hoe olona efa mpino, efa kristianina, fa dia mampalahelo ny fiainana, hoe tsy mihinana izy raha tsy mangataka, tsy mitafy izy raha tsy mangataka, tsy mihinana izy raha tsy misambotra, tsy mitafy izy raha tsy misambotra. De hoy aho hoe hatramin'ny roviana no iainanao amin'ny fiainana tahak'izany, kanefa mba mpino kristianina ihany ianao. Zany zavatra zany revany de manambara hoe misy an'ity karazana ozona nahazo ny taranaka mpisorona anankiray ity zany eo amin'ny fiainanao. Ohatra farany, hoy ny tombontsoa toa ato amin'ny bokin'ny Deutéronomie 20:20. Zao ny voasoratra eo amin'ny 9:30. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ka hatramin'ny 4:70. Voan-javatra betsaka no entina ho ambolena any an-tsaha, fa kely kosa no angoninao satria ho lanin'ny valala ireny.
anao tany voaloboka ianao ka hiasa azy nefa tsy soto divay na ioty voaloboka ianao satria olany fosotra ireny. Ananazy oliva amin'ny taninao rehetra ianao nefa tsy ositra diloilo fa hitsana ny olivanao. Hiteraka zazalasy zazavavy ianao nefa tsy ho anao ireny fa ho lasako babo. Ny azonao sy vokatra ny taninao rehetra dia ho an'ny valala. Ny vahiny eo aminao isandratra ho ambony de ambony no ianao fa ianao kosa etry ho ambany de ambany. Izy ampisambotra anao fa ianao kosa tsy ampisambotra azy. Izy lohany fa ianao kosa ho rambony. Mazava ary tena mazava ny voasoratra. Anarany ianao ho ny baiboly mamafy voa be de be any amin'ny tany fambolena. Fa saingy indrisy kely fotsy no jinjainao, tsy arak'ilay vona fafinao no jinjainao. Toy ny hoe mampiasa vola be mihitsy ianao fa saingy zarara mahazo tombony. Toy ny hoe miasa mafy, tena miasa mafy mihitsy anao efa mitaterano ny lohanao, efa tena reraka sy osa isan'andro san'andro anao kanefa zara fa nahazo zay mba mampietsika vava fotsiny ihany. Endrika maro mihitsy no sehoan'ny ozona sy ny fanaratsy tsy mahavelo tena sy mampandamoka eo amin'ny fiainan'ny olona. Voalaza ty ihany koa zao de hoe ananazy oliva amin'ny taninao rehetra ianao nefa tsy mba hisotra diloilo. Tena mampametraka fantaniana zany nge tompoko. Satria lay olivanao zay nantenainao hoe ho tazana amokarana menaka indrisy fa ho ny baiboly hoe hihitsana ny olivanao. Ny azonao sy vokatra ny taninao rehetra ho ny baiboly ho lany valala. Zany hoe amin'ny ora farany dia fongana tanteraka lay fananana eo an-tanana. De ty ny mampieritreritra ny vahiny eo aminao izy hisandratra ho ambony de ambony fa ianao kosa hietry ho ambany de ambany. Lay vahiny eo aminao ampisambotra anao fa ianao kosa tsy fa hisambotra aminy fa tsy ampisambotra azy. Ndray raha mandinika zavamisy eto Madagasikara de ohatra ny titiany hoe move tsy tataka zany zavamisy amin'ny malagasy ankehitriny. Ny vahiny misandratra fa malagasy mietry, ny vahiny mampisambotra fa ianao malagasy no misambotra. Ary tsy velona ianao raha tsy tahak'izay ny fiainanao. Riavana tsy anganoangano na rirarira ny filazana fa misy ny ozona sy ny fanaratsy tsy mahavelo teny sy mampandamoka ny atao fa tena misy. Ataoko fa mazava be mihitsy reo tantara no tantarako taminao reo sy reo fanazavana nataoko teo aloha reo. Riavana malala, raha sendra n'ity karazana ozona sy fanaratsy raha ity ianao dia tsotra ho ia. Toy zao ny vahaolana entiko ho anao. Voalohany, tsy maintsy aorinao ao am' Jesosy Kristy, lay maty teo ambony azy fijaliana, lay nandatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana, lay nalevina, lay natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty, lay nipetraka ao tanakavan'Andriamanitra raitsy to ka mifonao antsika. Tsy maintsy aorinao ao am' Jesosy, ao am' Jesosy Kristy ny finoanao sy ny fanantenanao. Manoloana zao olana misy aminao zao de olana ateraky ny ozona sy ny fanaratsy tsy mahavelo tena. Raha ny marina mantsy tsy misy fomba hafa na fivavahana hafa eto ambony ty tany ity mahavoavan'ny olana ety ny ozona sy ny fanaratsy tsy mahavelo tena. Tsy misy. Fa raha misy de afaka miteny anao fa ny fivavahana miorinao am' Jesosy Kristy rery ihany no an'ny fivavahana azo antoka indrindra fa mahavoavonjy olona ho afaka amin'ny ozona sy ny fanaratsy tsy mahavelo tena sy mampandamoka ny atao. Tsy olona ray na roa no efa hitako voavonjy tamin'ny alalany finoana Jesosy rehefa tena niorina tao am' Jesosy izy, fa olona be dehibe, tena olona be dehibe. Ary zay no matoka mana mafy hoe aoreno am' Jesosy ny finoanao sy ny fanantenanao malona zao ozona sy fanaratsy tsy mahavelo tena sy mampandamoka ny atao mahazo anao zao. Ary tsy ampiny hoe
malalan'Andriamanitra fotsiny ianao na hoe efa mpiangonatsy na mpiangony roa tsy ampy zany. Firifiry moa ny olona am'izao fotoa zao efa malalan'Andriamanitra, efa mpiangonatsy, efa mpiangony roa, efa manandraikitra ao anatin'ny fiangonana. Amataonany no nampivavaka azy tao anatin'ny fiangonana anankiray, kanefa amataonany dia nangidy vava teo foana izy no nieriny le ozona sy le faneratsy tsy mahavely tena sy mampandamoka ny ataony. Satria tsy zay ny amonjenanao fa ianao miorona ao am' Jesosy ny finoanao, ary ianao nampandrosan' Jesosy ao anaty, ary ny fanatenanao dia akinao am' Jesosy Kristy. Faharoa, tsy maintsy tapahana sy ailika ihany ko zany oza sy fanaratsy tsy mahavely tena sy mampandamoka ny atao zany. Tsy maintsy ho tapahana sy ailika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoriana ny finoanao an' Jesosy, aoriana ny fandraisanao an' Jesosy no anaovana zay etsika izay. Be de be ny olona ohatrany hoe tiako diovina ny tranoko de mitondra mpanompon'Andriamanitra, mitondra olon'Andriamanitra izy manao vavaka ao anatin'le tokantrano, nefa le olona monina ao am'le tokantrano tsy mbola nanao dingana hoe nandray an' Jesosy, nampandrosa an' Jesosy ao anatiny, fa mionona fotsiny hoe efa kristianina ao. Tsy magaga raha ohatra ka ny fandimby tao karazana mpitondra fivavahana, karazana mpanao vavaka fanafana, fa de tsy nisy nangirana, tsy nisy vokany akory, satria ianao tsy mbola nandroso tam'le dingana lehibe indrindra de ny finoana sy fandraisana an' Jesosy. Fa aoriana finoana sy fandraisana an' Jesosy de mila tapahana sy ailika amin'ny anaran' Jesosy ny ozona zay vao tapaka. Tsy maintsy tapahana sy ailika amin'ny anaran' Jesosy fanaratsy, zay vao miala. Efa nahita vokatra be dehibe tam'zany izahay. Fahatelo, everiko fa zava-dehibe ty manaraka ity. Tongava ianao, areto ny akonanao amonjy ny vavaka fanafana lehibe zay karakaranay fiangonana Refy Andondrakety. Araky ny efa nambarako taminareo mantsy fa nanomboka tamin'ny talata 5 volana Martsa teo, de nanao etsika lehibe zahay, ary manao etsika lehibe hatram'izao, ary mbola nanao etsika lehibe ho famonjena sy ho fanasitranana ary ho fanafana ny olona am'ireo fatotra sy geja mahazo azy. Maro ny fiangonana misy eto Madagasikara, eto Antananarivo, fa de samy manana zavatra manavanana azy ny olona, samy manana zay zavatra heveriny hoe asoa ny olona tonga ho aminy ny mpanompon'Andriamanitra. Fa izay fiangonana Refy Andondrakely ihany kosa etsy an-dany dia manana zay tondran'Andriamanitra anay zahay, ary inonay fa asoanao zao etsika lehibe ataonay zao, ka de asaina ianao. Olona maro rehefa nandray fahasoavana tamin'ny alalany famonjena zany ny fitaom-pivavahana, narana fanasitranana sy narana fanafana izany, ka dia mino aho fa tsy ho diso anjara fahasoavana anza, tsy diso anjara fahasoavana toy zany ihany koa ianao zay mahita sy mandrea am'ty androany ity. Ka de tongavy ianareo ny talata sy ny alakamisy zay ny andavanandro, samy manomboka am'ray ora sasany reo, entony tenanao, ny vady aman-janakao, ny olom-patatrao. Tongava ihany ko ny alahady maraina miditra 7 ora sy sasany, miditra am 10 ora, ary miditra am 2 ora sy sasany. Raiso hoe fahasoavana lehibe ho anareo mihitsy ny nisy zao fiangonana Refy Andondrakely zao. Raiso hoe fahasoavana lehibe ho famonjenanareo, ho fanafahana anareo ny asan'ny herin'Andriamanitra, ary mbola miasa ao ny herin'Andriamanitra, ary mbola hiasa ao ny herin'Andriamanitra riavana malala mba amonjena sy anafahana ny olona rehetra zay ho avy ao. Fa efatra, aza malaky kivy zany ianao fa manana faharetana malona ny ady ifanaovana amin'ny ozona sy ny fanay ratsy. Aza malaky kivy zany ianao fa tongava foana e, na andavanandro atalata sy alakamisy io na alahady io. Ino tsara ke ity teny ataoko ity e, ny ozona sy ny devolo mantsy dia manana toetra tia manohitra. Zany toetrany, ka na dia nanao an'izany azy izy tany an-danitra, nanohitra, tsy niala tany an-danitra, dia tsy maintsy resy ihany izy tamin'ny farany, tsy maintsy resy ihany izy tamin'ny farany. De mitovy am'izany ihany koa, na de manao zay tsy alana eo aminao azy,
manao zay tsy alana eo amin'ny akonanao eo am'le taranakao azy le oza tsy le fanaratsy de matoky fa efa nilaza Jesosy Kristy fa mahery lavitra aloha izy no rehefa valy reo ny fahefana zay nomena anay mpanompon'Andriamanitra. Tena mahery lavitra ary zay no antony mahatonga mampahery hoe tongava mandrakariva, tongava aza manapatapaka amin'ny famonjena ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androrakely, fotoam-pivavahana arana fanasitranana arana fanafahana. Na de ohatrany hoe tsy nahita mangirana azy ianao tamin'ny andro voalohany, tamin'ny andro faharoa namonjenao zany fotoam-pivavahana zany de aza mety kivy fa manana faretana fa ny osona sy ny fanaratsy tsy maintsy resy, tsy maintsy resy tosika io. Tsy mba diso ny teny natao Jesosy ahoana hoy izy ao amin'ny liko toko 7:20 indro efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka maingoka sy ny mena rano, fahefana anitsaka maingoka sy ny mena rano ary andresy ny hery rehetra nana fahavalo. Zany hoe ny hery rehetra nana fahavalo na herin'iza dia azo resena amin'ny alalan'ny fahefana zay nomeny Jesosy ny mpanompony. De tsy isam-paninona anareo akory zany, zay zany voalazany Jesosy Kristy. Ary zay ny orenanay, zay no antenenay mba amoakanay ho mpandresy ka nahatonga anay ary mahatonga anay manentana anareo ho avy amonjy zany fotoam-pivavahana zany. Tianao ny tompo, tia monjy anao izy, tia nafaka anao izy. Zao mihitsy ny fotoanan'Andriamanitra entiny anehoany zany fahasoavana zany eo amin'ny fiainanao. Tsy misy fizatavan'olona fa raha namonjy andreo olona zay tonga namonjy ny fotoam-pivavahana atao amin'ny fiangonana Refy Androrakely ny tompo de amonjy anao ihany koa izy raha ho avy ianao. Ny dera, ny aja ary ny voninatrany de atolotra ho an'Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ivavako anareo areo satria efa nampanantenao terem-boalohany fa ivavaka ho anareo tsiraray avy manoloana ny ozona sy ny fanaratsy tsy mahavelo tena ary tsy mampandamoaka ny atao teo aminareo. Ivavaka ho anareo zay marary ihany koa aho, ivavaka ho anareo mba hotaina sy ambina ihany koa ny fiainanareo. Matokiry avanao fa Andriamanitra omba ny mpanompony ary iara-iasa amin'ny mpanompony araky ny teny zay efa nataony Jesosy any amin'ny Marka 4:20. Ka andao ary tsika ivavaka, apetrao amin'ny fonao tananao, na apetrao any amin'ny faritra misy marary anao tananao raha marary anao. Raha afaka mandoalika moa ianao na de fotoana fo ihany ary no atokantsika ivavahana anaovantsika vavaka de atao fitompoko. Rehefa mino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ao ndre lohanao fa ivavaka tsika. Ry Andriamanitra raiky malala, raiky masina zay ny an-danitra, misaotranao aho fa noho ny alehibe fahasoavanao de afaka nanambara ny teninao aho tamin'ity androandroany ity, nampafantatra ny olona fa misy ny ozona tsy mahavelo teny sy fanaraha tsy mahavelo tena ary mampandamoka ny atao. Kanefa nampafantatra azy reo ihany koa aho fa azo resena mora foana zany hery zany fahavalo zany noho ny am' Jesosy Kristy zay fa mahatoany etombony azy fijaliana, noho ny amin'ny fahefana nomeny Jesosy Kristy anay mpanompony. Ko de mangataka aminao raiky mandrafo amin'ny olona rehetra, mandrafo amin'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tabako ny ozona, foanako ny visiny eo amin'ny olona, eo amin'ireo fianakaviana zay mangetaheta fanafana amin'ity androandroany ity. Didiko ny herin'ny fanaratsy, miala amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny demony fotony ny olana zay nahazo ny olona ary ny aretina rehetra sy tranoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Esoriko amin'ny tenany olona ny herin'ny aretina, ny herin'ny fanantenana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino atompo fa miaino any an-danitra anao ary efa miasa anao am'izao fotoana zao ho famonjena sy ho fanafahana ary ho fitahina ho an'ny olona tsiraray avy. Tompo, tsofoko rano ho tahina reo olona ireo, andray fahasoavana reo olona ireo ary amin'ny anaran'i Jesosy toloko manokana ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androrakely ka na iza le izy ho avy ao tokoa arak'izao fanentanana nataonay izao de ahitanao Andriamanitra miasana izy, ahita ny tananao mahery magaga ho fiainana izy ka ho fahasoavana tokoa ane izy ny fiainany
sy ny ankonany ary ny taranandrehetra. Omenana ho Andriamanitra tsy tony dery ary ny aja sy ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovan'izany vavaka izany. Misaotra raiky malala. Halleloia. Amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity, ka dia mametraka ny mandram-piona manao velomanareo tompoko. Azadiny tongava na talata na alakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasany. Tongava ny alahady andro tsy fiasana io. Aza mangatakandro mihitsy anao fa toeriny devoly zay manakana. Alahadalahady amin'ny fitsasany na amin'ny folo na amin'ny ray ora sasany. Rasoa tompoko amin'ny herin'indray. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.